Lololana kely micro. Vita amin'ny paosipaosy manadala dia resakantsika menakavy androany fa maninona ny vehivavy no tsy miteraka. Tonga vehivavy lasa tsy miteraka. Inona ny atao izay? Indri raha ohatra ka hoe voan'ny angatra, sarotsarotra kokoa any aoriana rahatrizay raha mieritreritra ny hiteraka. Noho izany mitandrema aza manaiky miaraka amin'ny lehilahy tsy aninona tsy aninona, satria matetika mampikorotana tokantrano raha ohatra ka raha miseka dia hiteraka izy dia nefa tsy miteraka dia lasa mikorotana ny tokantrano. Ny ihany koa ny olana manaraka, angalaka cahier stylo ianareo ho an'ny vehivavy matavy. Raha ohatra indray kalapiso kely ka matavy, mila manena vatana kely indray satria tsy anisany manetsina ilay lalan-jaza, lalana fivoahan'ny atody ilay tavy ao anatindreny. Alefa hanao sary za eto moa izany ilay izy mahita ve ianareo? Ok aloha ataoko ohatr'izao ilay izy. Ity ilay utérus filazana azy lehibe, ato no mipetraka ny tranon-jaza. Misy tuyau kely ohatr'izao iny, ity ilay tuyau kely ohatr'izao ity ny atao hoe felopentable, izany hoe lalana fandehanan'ny atody. Eto misy ohatran'ny rangotra koa kely ohatran'izao, ary eto ambany eto no antsoina hoe ovaire, dia ohatr'izay ihany koa ilay eto, ato ambany ato no antsoina hoe ovaire. Ato no mipetraka ilay atody, ato amin'ny vehivavy izany. Ity ambany ity, ato amin'ity ambany ity ny lataka no miditra fa tsy tafiditra anatin'ny tranon-jaza. Ohatr'izao ilay tranon-jaza ato anatin'ny vehivavy, ilay tava manamboatra zazakely. Inona ilay olana? Raha matavy loatra indrindra kalapiso, ny atody indray tsy maintsy hivoaka avy ato anatin'ny ovaire amin'ireto anankiroa ireto, ka raha matavy indray tsetsina ilay atody tokony hivoaka hiditra hipetraka ato anatin'ny tranon-jaza, satria ato ilay tranon-jaza, utérus filazana ity, ato no mipetraka ilay zazakely mitombo. Dia ka raha tokony hivoaka ilay atody ka matavy indray dia sarotsarotra kokoa amin'izay fotoana izay hivoaha ilay atody, ary io indray mety ho tratran'ny kyste hozy ilay fitenenana, kyste ovarienne. Amin'izay fotoana izay tsy maintsy lasa zavatra tokony hivoaka lasa tsetsina dia lasa tsy afaka miteraka indray. Olana ihany koa raha ohatra ka tsy matanjaka ny ranomainan'ny lehilahy. Mbola averiko ihany ho an'ny lisan'ny mpisotro toaka sy fotoaka sigara, hainao ilay izy satria anisan'ireny tsy mampabevoka madama raha ohatra ka kely ny tanjaky ny ranomainan'ny lahy. Ambonin'izay rehefa hoe mivady ianareo roa ka mivady herintaona ka hoe manamboatra zazakely tsy mety bevoka madama, dia mila manantona mpitsabo ianareo fa aza mihaino vavavavan'olona hoe orona izao dia orona izao izao. Ny atodin'ny madama mety tsy matanjaka, ny ranomainan'ny lahy mety kely dia tsy afaka mihaona ilay izy. Dia mankany amin'ny dokotera ianareo roa, miresaka mivantana amin'ny dokotera ny olana, dia ny dokotera manazava anazy fa tsy mihaino fahatany resak'olona. Eo amin'ilay fadim-bolana ihany koa, raha ohatra ka vehivavy antonony isam-bola indray tsy maintsy tonga fotoana, ny vehivavy efa niteraka hoe mitaiza kely, raha mitaiza kely ianao dia eo izany tsy maninona iny. Misy ny vehivavy mitaiza kely tsy tonga fotoana mihitsy, tsy misy olana izany. Fa raha ianao raha ohatra ianao ka hoe mbola tsy niteraka ianao mivady ianareo roa kanefa tsy tonga fotoana mihitsy, tsy bevoka mihitsy ihany koa, dia misy olana izany ao anaty tranon-jaza indray. Mila manantona mpitsabo ary eo ilay ati-tsaina. Fantatrareo fa ato anatin'ny ati-dohantsika ato ilay tava mamoaka mamorona ilay rampozy
Efa nomaniko izay vidéo izay fa hiezaka hizara lesy ato no ny hormone no mivoaka tsikelikely midina manaraka ny taolantsika, ilay taolana vertébrale iny dia midina mankaty amin'ny tranonjaza. Isan'andro dia misy fientanana tsikelikely midina tsy moramora fa ato ambony ato amin'ny atidohantsika midina mankany amin'ny tranonjaza. Raha tesitra indry eo ilay somary kelikely, raha faly indry betsabetsaka ilay izy midina, raha malahelo indry arakarak'izay. Izay mampatonga an'ilay fadimbola antsika vehivavy hoe miovaova satria ilay fiainantsika isan'andro no misy fikorontanana. Dia anisany ihany koa izany raha ao anatin'ny roa volana indry sy tonga fotoana mihitsy misy olana izany indry nefa tsy be voka akory olana. Ao anatin'ilay taonan'ilay hoe ménopause ihany koa raha ohatra indry ka hoe ny vehivavy izany ao manomboka ny faha 5 taona miakatra ny vehivavy no manomboka ménopause dia ka hatrany amin'ny 51 izany raha farafahaingana izany, farafahatara moa izany, manomboka 45 hatrany amin'ny 51 miakatra ambony any dia ménopause ny vehivavy. Nefa indrisy raha ohatra ka tsy tonga fotoana intsony indry amin'izay fotoana izay dia efa ménopause izany indray. Misy anefa tsy voatery hoe ny vehivavy rehetrarehetra, misy ny vehivavy hoe raha hoe mbola tsy niteraka izy, mbola tsy nanambady, amin'izany izy no miteraka, misy ilay izy fa manantona mpitsabo manao izay zavatra tokony atao mba hipetrahan'ilay zaza fa tsy mihomehy ny vavan'olona fahatany fotsiny. Dia izay fa mankasitraka anareo nanaraka ny fandaharantsika. Bye 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 bye.